Pifaliana marakariva ny malala no azontsika miona pifaliana toy izao fampizara mofinaina ary koa mba azontsika sakafom-panahy. Ao aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana ary famin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fitarian'ny fanahy masina. Amen. Sabotsy 20 Febroary 2022 imanjenantsika aloha hevitra manao hoe mampitandrina ny didin'Andriamanitra. Andeha ry avany tegnan'Andriamanitra isika. Enono lalako rioloko, atongolany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilobava ilaza fanoharana aho, anonana teny sarim-patarina fony taloha aho, izay farentsika sy fantatsika ary nambaran-drazantsika tamintsika. Dia tsy mba hafientsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiterana an Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay fanataony. Amen.
ivavaka isika andriamanitra ô andriamanitra matahotra ianao mba nananay toetra tsara amin'ny fanarahana an' jesosy kristy tomponay mankalaza sy miderina mivonahinahsinarynao masina izay tompo matsiary teny izay fampanota ko mandoalika eo anatrehanao miaiky mifahadisoanay mamindra fo aminay ry mamelahny erikay fanamasino midira manjakaty anatinay amin'ny fianoana ny teninao kana mafisanay iavozanay amin'ny finoananao naran'i jesosy kristy tomponay amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ravana malala dia hitanao amin'ny boky mpanjaka faharoa toko 7:20 ka ny andeny voalohany ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary nandrahan'ny mpanjaka ka dia vory tany aminy no olona Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy mponina rehetra tany Jerosalema mba mpisorona sy mpaminany ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe ary no vakiana teo anatrehany teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'ny andriana dia nanao fanekena teo anatrehany Jehovah anaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fo ny rehetra sy mifanahy ny rehetra akatao ny teny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Amen. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray avana malala ho aminao ny fiadanana mofinainaranetsika teo ry avana mpanjaka faharoa toko 7:20 dia vonomy ka hatramin'ny 7 dia ny amin'izao fitondrany Josia zao no voahita indray ny bokyny lalàna azy ka nahatonga ny Josia nampanontany izay tokony atao tamin'ny Olda mpaminany vavy. Nakasan'Andriamanitra izany fihetsika ny mpanjaka izany ary mialoha ity mofinainantsika ity no valiteny ho an'i Josia. Azontsika raisina avy eo amin'izao ary fa tsy mahita loza ny firenena raha miainan'Andriamanitra mpitondra. Tsy mahita loza ny firenena raha miainan'Andriamanitra ny mpitondra. Ary nandrahan'ny mpanjaka ka dia vory tany aminy loholon'ny Joda Jerosalema sy rehetra. Tsy ampiantso ireo olona ireo Josia mpanjaka raha tsy efa avy nahazo valiteny avy amin'Andriamanitra ny amin'izay tokony ataony. Mazava arak'izany fa ny ainan'Andriamanitra mihitsy izy aloha voasaranapa-kevitra. Fakatahaka ho antsika izany tsy mainka hetsika mihitsy raha tsy avy ny ain'ny tompo aloha ary fomba fiasa vaovao sandriavana fiainantsika. Anontany manankarivy Jesosy ireo nazoa kasainao sy rehetra taona. Fa ny faharoa eto izao matahotra an'Andriamanitra. Tsy mahita loza ny firenena raha matahotra an'Andriamanitra ny vahoakany dia ny faharoa. Dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ary nanaraka azy ny vahoaka rehetra. Tsy misy nasokajin'olona iray aza ka tsy voatanisa eto fa dia samy nakao an-tranon'i Jehovah daholo. Maneho izany fa samy tsy misy manamaivana na manao tsinotsinon'Andriamanitra ny rehetra mampieritreritra zany mba manahoana moa ny fahavononan'ny olona zizaona amin'Andriamanitra ny fatahoran'ny olona azy eto amintsika fantaina mperaka izany ry avana. Fa izao koa tsy mahita loza ny firenena raha makatao faneken'Andriamanitra ny rehetra ny andiny 7. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Tsy tanteraka mihitsy io tsodrano io ry avana sy mifitahina io raha tsy ny rehetra ny mpitondra ny vahoaka ny mpitondra fivavahana no samy mivonona ankatoan'Andriamanitra. Ary zava-dehibe izany ao anaty fiainantsika. Etsika amonjena ny zavatra rehetra. Raisan'ny ry avana azona mandiny tena teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina ny menao izay taona ny mpitondra hay miaino an'Andriamanitra atahotra ary ankatony faneken'Andriamanitra. Tompo manolo tena ho anao izay ary manavoa izany koa miaraka aminao amin'ny androm-piainana rehetra dia tahio ny faharoatenanay ho anao amin'ny fiainana ny didiny menao anay. Tompo vonjeo ny firenay iasao ny nosonay tahio ireo manandraikitra ny fitsaboana ka hositranao ireo marary ampirezinao ireo manamanjo anohanao ireo marefizoik'olona ihany koa ary amin'izay ireo mahantra sahirana. Tahio ny asa sy fiazaka zahanay ny fianarana fikasana rehetra ivavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay rehefa nitsangana tamaty ary nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe raha na eo izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao
ataony sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra mioana an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha izao finoana ry avy nanitsodrana ny tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy hoery ho anao fanantenana ho anao ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny eny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tia Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.